tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao aterina ny rahaba tompoky lasy sy tomboko vavy ary manasanao anaraka mpanazana ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany moa no amboloantsika ny fotoana nanatanteraka fitsidiana teny anivo ny fokotany atao amin'ny boriboritany faefatra ny kandida Marka Ravalomanana laharana 520 amin'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika ny 7 Novambra ho avy izao. Ataka ny efa fanaony dia nijery izay olana mianjady amin'ny olona teny an-toerana ny tenany ary nampanantena fa hitondra vahaolana aingana sy maharitra ho an'ny tsirairay. Vaovao tateriny Jessica Miray. Faritra maro tao amin'ny boriboritany faefatra no notetezan'ny kandida Marka Ravalomanana androany maraina dia tao amin'ny fasan'ny Karana, tetezan'ny Begraro sy Isotry ary 67 hektara iny. Tahaka ny fanaony rehefa manatanteraka fandehanana ifotony tahaka izao ny kandida Marka Ravalomanana dia mijery ny zava-misy marina sy ny olana tena iainany mponina isan'andro, miatra amin'ny taolana ny aty vilanin'ny fianakaviana malagasy sasany. Ontsa ny fony raha nahita izany fahasairanany mponina izany ka nampanantena azy ireo ny hanome vahaolana aingana sy maharitra manoloana izany. Tsy hifidianany toerana ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ka nataony ampitiavana tokoa ny famakivankisana ny tanàna na antongotra izany na teny ambony fiara. Na andeha tongotra tamin'ny faritra misy ny ambany tanàna iny tsy mba ambany tanàna tsoa izay fa ambany rano. Marina tena ohatrany tsy olona ny olona, tena tsy mendrika mamalagasy ny malagasy, niasy ny olona miaina amin'ny tontolo iainana tsy ohatran'izany. Zay vao nahita ohatr'izany hatramin'izay marina. Tena ontsa malahelo dia ireo olonao teo daholo na lehibe ny zanany teo nipetrahany ela be, mbola akoatran'izay mbola misy ihany ireo olona mpanentaka hono mijiry tsy mandeha ny rano moa zany tsy resahana tso fa amin'ny ray maraina hono izy ny manaka rano amin'ny roa sasany ariva izy vao mahazo. Zany ny fiainanareo aty tena koe tsy ambany tanàna tsony ty fa ambany rano, tsy rano maloto fa tsy hoe mbo rano madio akory. Ny zao zany tsy maintsy mila fanovana aingana daingana ty resaka be daholo zao fa jereko zay tokony azy fahatsika miasa miaraka raha tianareo nanamboarantsika anio fa vita io aza manary fanantenana aza manary toky fa vitatsika manary anio tsy fafirin'izay natao hatramin'izay ny toerana lavitra ry raha hitako ve dia etiny tsy hitako zay matahotra nareo zay. Fa toy ny fitsidiana ataon'ny kandida Marka Ravalomanana dia hitany soratra teny amin'ny endrika ireo mponina hatrany ny fanantenana sy ny hafaliana. Fanantenana fa hiovy indray ny fiainana ary anana ho avy mamiratra indray ny malagasy. Tsy manao ambany zavatra izany raha teo ny kandida Marka Ravalomanana fa mahatsapa tsara ny mangidy iainan'ny vahoaka, indrindra ny hamafy ny fiainana taorian'ny inkrizy nolalovan'ny firenena tamin'ny taona 2024 iny. Tanjony ihany koa ny ampiakatra ny fiarim-piainan'ny vahoaka malagasy indray ho toyn'izay vitany nandritry ny fotoana ny tantanany. Fa tonga ny aonina tamin'ny kandida Marka Ravalomanana teny an-trano teny faravohatra androany ny mpanolontsaina manokany ny sekretena jeneraly ny firenena mikambana Abdoulaye Batili. Nandritra izany fionana izany no nanamafisany kandida laharana 520 ny fahavononany hatrany anarana ny Madagasikara taoriny reny krizy lavareny ny ainan'ny vahoaka malagasy ireny. Nambarany ihany koa fa zava-dehibe ny fanatanterana ny fifidianana eo ambany fanaraha-maso ny sehatra iraisam-pirenena. Rina Rabe Mananjara. Nataony ny mpanolontsaina manokany ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Abdoulaye Batili ho zava-dehibe nandritra izao fandalovany eto Madagasikara izao ny fionany tamin'ny filoha teo aloha sady kandida Marka Ravalomanana laharana 520 ao amin'ny bulletin tokana. Nivohitra tamin'ity fionan'ity fa zava-dehibe ho an'ny sehatra iraisam-pirenena ary anisan'izany ny firenena mikambana nisy ny fifidianana malalaka sy araka ny tokony ho izy amin'ny 7 Novambra ho avy izao eto Madagasikara. Nambaran'ny kandida Marka Ravalomanana manokana tamin'ity mpanolontsaina manokany sekretera jeneraly ny firenena mikambana Abdoulaye Batili ity fa niaina tao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka malagasy nandritra ny fotoana maro. Ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ho izy dia nampiditra ny firenena tany amin'ny fahaverezam-panantenana. Hiatrika fifidianana kosa i Madagasikara tsoatsy izay ho tanterahana ao anatin'ny Mangarahary
ary ao anatin'ny fanaraha-mason'ny iraisam-pirenena ihany koa ahafahan'ny malagasy maneho ny heviny. Nambaran'ny kandida Marc Ravalomanana nandritran'izany fiaonany tamin'ny mpanolotsaina manokany sekretera jeneraly ny firenena Mitiambana Abdoulaye Batily izany fa vonina ny tenany hitondra fampandrosoana any Madagasikara. Hanangana indray firenena anjakan'ny demokrasia sy tany-tandalana. No amafisiny fa maro ankehitriny ny sehatra eto Madagasikara no mikatso ka ny fanonganam-panjakana dia novidin-dafo miaina ao anaty fahantrana mangitsokitsoka amin'ny malagasy simba ny fotodrafitrasa midangana ny vidim-piainana. Ilaina ny fitondrana sy fitantanana matanjaka hoy ny kandida Marc Ravalomanana ahafahana manarina indray any Madagasikara. Vaovao mahakasika ny kolikoly indray no anoizantsika ny fotoana. Mbola sakana lehibe mamparefo ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fampiarana ny lalàna sasany izay mbola tsy tafapetraka hatramin'izao. Manary vola manety sy ny lavitrisy isan-taona isika no io resaka kolikoly io hatrany. Araka ny tatitra voaray ihany koa dia ny kristianina no maro anisy amin'izany ho hatrany ny fanazavana avy ao amin'ny Bianco. Isy arak'izany ny paikady entin'ny kristianina iadina amin'ny kolikoly izay arahana miasa amin'ny Bianco. Tontosaina androany moa ny fifanaovatsy ny mpiaramasa mahakasika izay. Edeny Eliano mitatra antsika ny vaovao. Vola mitentina 5.7 sy valetsy lavitrisy ariary na 16 miliara dolara isan-taona no tokony hiditra eto Madagasikara saingy very anjavony no ny fisian'ny kolikoly avolenta hoy ny avy ao anivon'ny Bianco. Io karazana kolikoly io izay isan'ny mampitotongana ny toe-karem-pirenena eto amintsika ary fositry ny fahantrana ihany koa. Isan'izany karazana kolikoly antsoina hoe capture de l'État izay matetika ny fitondram-panjakana irery ihany no manao azy. Ny io le endrikina kolikoly anankiray io mantsy io no ataontsika hoe tsy dia hitanao mivatana fa io mety vitan'ny fifanarahana am-bava, mety misy fifanarahana ara-bola fa matetika koa indraindray le izy tsy dia misy vola loatra fa ny fifankazahoana, fifandraisana dia iny miteraka iny lasa mamatotra n'ilay olona tompona ndraiky mpanjakana ka rehefa tonga n'ilay fotoana hitadiavany hoe le olona namatotra azy tombotsoa manokana dia tsy afa manoatra ilay olona fa tonga dia manatanteraka ilay fangatana dia lasa voafatotra izay le mahatonga hoe capturé izy zany. Etsekilan'izay mahery ny 700 ndreo olona voapanga ho mpanao kolikoly dia kristianina avokoa ho hiatrany ny tatitra androany. Noho ny fahitana io io indrindra no antony sy ny fiara-miasan'ny fikambanana kristianina sy ny Bianco mba hiara entana amin'ny fametrahana paikady ampihenana io io. Mijerena zany ireo olona izay ataontsika hoe voakasiky ny raha kolikoly tao amin'ny Bianco dia natratra hatrany amin'ny hoe 700 ihany ireo kristianina ao anatin'ireo. Io no lazaiko teo tsy dia mahagaga zany satria ny kolikoly matetika dia olona nianatra nanao azy fa tsy dia le tena tambanivohitra tsy mahita taratasy. Mahazava-dehibe ihany fiarahamiasa amina sampana kristianina ohatr'izao mba ahafahandreo sampandreo mamerina reny ondro very reny satria reny miala tao amin'ny valan'ny tompo reny olona reny dia mila verina satria azadiny fa ny fanaovana kolikoly dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Misy avy hatrany ny asa mivaingana tsy maintsy efaina mba anatanterahana ny tanjony ary tsy ampitsanga menatra ny kristianina eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Ny action vaingana dia ny fanambarana ny hery aloha aty amin'ny fikambanana kristianina dia ny fanokafana plateforme anankiray ahafahana mifanakalo hevitra araka ny tenenina teo hoe tsy irery akory ny SFKF na ny Bianco fa maro ireo fikambanana izay mitovy fomba fijery. Izay zany aloha zavatra anankiray. Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fitezana sy ny fifandaminana ahafahana mametraka structure sy organisation mialohan'ny lafin'ny resaka kolikoly hiatrehana ny lafin'ny resaka kolikoly ary hifamerenana azy ao anatin'izay ara-dalàna izay. Mbola ezaka lehibe ihany koa no ataon'ny firenena malagasy eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Tanjona hatramin'ny 24 dia mba ho lohalarana amin'ny fahombiazana eo amin'ny ady amin'ny kolikoly i Madagasikara. Mbola sakana nefa hatreto ny fampiarana ny lalàna sasany izay mbola tsy tafapetraka.
totosa somatsara io maraina io moa ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny bianco sy ny fikambanandreo kristianina avy amin'ny antoko-pinoana samihafa isan'ny tonga nanome voninahitra ity fotoanandroany ity ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra raha matolalao Ravalomanana. Eo amin'ny pejiny politika dia tafapetraka androany ilay dina no volavolain'ny komity ombonana ho amin'ny dina tanjon'ny foto-kevin-dehibe ao anatin'izany nisy ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Mariana moa fa efa natolotra ireo kandida ho filoham-pirenena ity dina mpifanarana ity mialohan'ny namoana azy ampahibe maso izao. Edena Eliatrany no mitondra itsika izay vaovao izay. Taorin'ny fanatonan'ny komity ombonana ao amin'ny dina ireo kandida tsirairay tamin'ny 1 Aogositra hatramin'ny 13 Septambra teo dia navoaka ampahibe maso androany tetsy amin'ny CFM Ampefilo io dina mpifanarahana mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana io. Mba hisiny ny fifidianana madio sy tony ary mangarahara dia ireto avy ireo FDB misongadina amin'izany. Firanketam-polalina amin'ny asin'ny soatoavina malagasy. Fangaraharana amin'ny famatsim-bola ny fampipelezan-kevitra, tsy fanaovana herisetra, fanajana ny lalàna, fanekena ny valim-pifidianana. Raha tsy ivina dia nisy ny fampahafantarana ireo kandida ho filoham-pirenena ny fisian'io dina io. Nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra tamin'ireo kandida tsirairay mikasika ny fizotry ny dingana eo amin'ny fifidianana sy ny mety ombola sakana. Nanome toky ny komity ombonana fa anara-maso ny fanajana tanteraka ny dina. Androany dia nisy ihany koa ny atrikasa fampahafantarana ary fizarana amin'ireo kandidana ny solotenany ny momba ny votoatin'io dina io. Amin'ny herinandro voalohany amin'ny volana Oktobra kosa dia isy ny fifanaovan-tsonia ataon'ny kandida momba ny fanekena ny dina mpifanarahana. Aparitaka manerana ny nosy ihany koa ny fisian'izany. Tsara ny mampafantatra fa fikambanana maro avy amin'ny rafitra ara-panjakana sy ny androm-panjakana miisa 7 no namolavola izao dina izao ary toana ny tetika SASEM, ny PNUD ary ny vondrona Europeana. Fa faritra iaran'ny tsy fanjari-tsakafo maharitra ny any amin'iny faritra tsy amin'ny Madagasikara iny, tsy fanjari-tsakafo izay mahery vaika tokoa, tafiakatra 10 isan-jato izay maro-pamantarana izay, indrindra rehefa fotoanan'ny krizy. Hosoroana izany indrindra dia nanatanteraka atrikasany teo anivon'ny BNGRC androany tetsy amin'ny Carleton Anosy. Jessica Miray. Faritra tena iarany tsy fanjari-tsakafo maharitra ny faritra atsimo nosy iny ka ao anatin'izany ny faritra atsimo andrefana, Anosy ary Androy. 570 isan-jato ny tahan'izay tsy fanjari-tsakafo izay any amin'ny faritra atsimo andrefana, 324 isan-jato ho an'ny faritra Androy ary 354 isan-jato kosa izany ho an'ny faritra Anosy. Noho ny famainan'ny tany sy ny tsy fisian'ny orana ihany koa no tena mahatonga izay tsy fahampitsakafo an'izay. Maina ny tany ka tsy mamokatra. Nandritra izay 20 taona farany izay no tena niaina izay rotsakorana izay. Indrindra fa nandritra ny fandalovana ilay andro maina sy mafana El Niño izay nanomboka ny volana Marsa 2024 iny izay niatra tamin'olona roa hetsy ka hatramin'ny 1 tapitrisa tany amin'ny faritra atsimo nosy iny. Tsara ihany koa ny manamarika fa mandritra ny vanim-potoanan'ny krizy no tena mahazo vahana izay tsy fanjari-tsakafo mahery vaika izay. Raha ity le système d'alerte ity zany hoe ity famantarana izay mety hoe viloza ity zany dia verina fa manomboka mois de décembre io zany izy dia hiasa amin'izay. Fa amin'izao zany izy raha hiasa ary dia mbola le tsy fanjari-tsakafo sy tsy fahampitsakafo eny aloha no hiasana. Fa ny hetsika zany efa mandeha daholo ny hetsika any efa ela. Zany hoe raha tsy lazako tsika hoe nanomboka tamin'ny mois de mars dia efa mandeha foana ny fizarana sakafo any sy fanampiana ny olona. Raha ohatra zany tsaratsara zany ny orana eo zany dia efa vonona daholo na ataontsika hoe masobolo sy ny namany. Dia raha ohatra resaka seha-pihariana manokana zany dia efa atao izay hoe sehan'izay seha-pihariana mbo tsaratsara kokoa an'izay. Jerena manokana koa ohatra hoe misy an'ireny mpifindramona no izay le toe-java-misy zay dia efa misy hetsika atao daholo an'ireny olona zany hoe mitohy foana fa tsy miandry an'ity alina ity zany tsika efa niasa foana antsika. Isorohan'izay indrindra dia nisy androany ny atrikasa entina handinihana sy isorohan'izay tsy fanjari-tsakafo maharitra any amin'ny faritra atsimo izay. No tontosaina tao amin'ny Carleton Anosy izay nandraisan'ny avy eo anivon'ny BNGRC anjara ka vatsian'ny firenena Japonais vola. Nandray anjara tamin'izany ihany koa ny PNUD sy ny PAM.
ka tanjona amin'ity atrikasy ity ny ahafahana mitady vahaolana mialoha. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia miverina eto Madagasikara indray ny aretina pesta araka ny loharanom-baovao azo avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana io maraina io. Nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 lasa teo hatramin'ny 17 Septambra 2024 dia 4 no voapirofo fa maty ny pesta. Misy 13 kosa ireo nahina hovoan'ny pesta ary efa nanaovana fitiliana ankehitriny araka ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny ministera hatrany. Faritra maro eto Madagasikara moa no efa hiverenan'ity tranga ity ankehitriny. Misy amin'ireo distrika sasany no efa nandefa tatitra momba izany. Isan'izany ny distrika Nambalavao, ny faritra Matsiatra Ambony, Ambatofinandrana, Ambositra, Fandrina, Miarinarivo Itasy, Ankazobe ary Morondava. Efa misy ny fepetra ho raisin'ny ministera mba hisorohana izany farany izay aingana mialohan' izao fifidianana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'ity alina ity ankasitrahana hatrany tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahanao izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.